Miarabanao tompoko klasy tompoko vavy izay manaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS amin'izao alina izao. Tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Vahiny anankiroa no nasaina eto amin'ny plateau amin'izao alina izao. Vahintsika voalohany ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy izay voafidy tao amin'ny distrika Natsimondrano. Miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau any dinika. Ya dia miarabanao Andriamatoa Germaine Menjanahary ary miaraba ihany koa amin'ny vahiny anankiray izay miaraka amiko eto amin'ity plateau ty anio dia Andriamatoa Marcelin zany. Eto ihany koa dia tsy adino ny miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana na ny toerana na ny anivelany dia manasanao ary anjoy hatramin'ny farany izao fandarana izao. Vahintsika faharoa araka ny fanambaran'ny solombavam-bahoaka teo dia Andriamatoa Beary nirina Marcelin olo-pirenena tsotra mpisehatra politika ihany koa. Miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau andinika. Miarabanao ny tenako ny tompony andraikitra ny fandarana dia miaraba ny député Ratsimbazafy izay avy eo amin'ny distrika Natsimondrano ary miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka ny ty fandarana ty na eto toerana na ny any ivelany. Asaina panajana ianao mpijery anaraka hatramin'ny farany ny fandaratsika loha hevitra maromaro no horesantsika atao anatin'izay fandarana izay. Nezahana misy hoe misy mpanao politika olo-pirenena tsotra solombavam-bahoaka ihany koa nasaina amin'ny ty ality satria miazakazaka be ny toedra raha-pirenena, miazakazaka ihany koa ny fahoriana izay mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana mipetraka voalohany dia hoe ino ny kabary ny filohan'ny repoblika omaly, zany hoe betsaka ireo fepetra izay niova tanteraka moa zany ary ao anatin'ilay fitakiany vahoaka malagasy azy mihitsy fomba fahitana Andriamatoa solombavam-bahoaka aniny kabary sy izay hoe fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana manoloana an'izay fiboana eto amintsika izay. Tsara fipetraka ny fanontanianao Andriamatoa Germaine nefa na izany aza dia na dia maika toy inona ary tsika ny ravitotony tsy mba fitetika ka mamela ianao raha hitondra teny foy ho an'ny renim-pianakaviana rehetra izay nankalaza izany fetiny reny zany tsika omaly ingany ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana hombanareo reny rehetra ary ho renim-pianakaviana ho fitaratra eto anivon'ny firenena ny renim-pianakaviana rehetra malagasy. Mahakasika tokoa ny kabary izay nataony ny filoham-pirenena omaly. Amiko manokana dia tsy napahagaga loatra ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena satria ao anatin'ny tery isan-karazany manjono ny fitondrana amin'izao fotoana izao, zany hoe tapidalakale zany fitondram-panjakana zany amin'ny famahana olana izay mianjady ny vahoaka. Fantatsika tsara fa mandalo krizy ny firenena, ao ny krizy ara-tsosialy ao ny krizy ara-toekarena ary eo ny krizy amin'ity aretina Covid-19 ity. Niezaka nikaroka vahaolana fitondram-panjakana kanefa dia hita sy tsapa fa tsy mbola miantefa isa-tokantrano ny vahaolana entin'izany fitondrana zany. Ary efa hita ihany koa ankehitriny ireo fimenomenona ny vahoaka ary indrindraindrindra ny hoe efa mila hitroatra mihitsy ny vahoaka manoloana ny zavatra misy. Ka akapobeny zany dia tapidalaka le ny fitondram-panjakana ary miariary ny tsy fahaiza mitantana satria ny tsy fahaiza mitantana ny fitondrana no mahatonga izao tsy firindrana eto anivon'ny fitantanan-draharaha-panjakana zao. Ka ireny kabary reny dia toa endrika anankiray makany amin'ny hoe famalifaliana ny vahoaka fotsiny iroso ho amin'ny fety mankotsika enina am'roapolo jona dia mitady fomba indray ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoe ainona ny fomba izay mety ampifalifaly ny vahoaka ary ihany koa tsy adino fa mba hanaovana hetsika indray zany ahafahan'ny vahoaka mitodika makany amin'le fitondrana. Anisan'izany angamba ho zay hoe ny mety fankalazana ny enina am'roapolo jona eo amin'ny kianja Mahamasina ve ny mamaky amin'ny fitondrana ka anahirana azy raha atombotra loatra ny fandraisana ny fanapahan-kevitra amin'ny famahana tanteraka ity amehana ara-pahasalamana ity dia hoe andao aloha omena kely tapabolana mialohan'ny fetim-pirenena mba hahafahana zany tena hoe
ao anatin'ny fandaminana tokoa ny fomba nandraisana le fanapa-kevitra fa tsy mahagaga efa fantatra ny fomba fiasan'ity fitondranyitya efa tsy vaovao amin'ny malagasy angamba fa de hitantsika eo moa ny mbola fizotran'zany afaka tapabolana manaraka indray Andriamato Marcelin olo-pirenena tsotra ianao a mpanaraka ihany koa mpisehatra ao anatina resaka politika tena inona ve fa avany olona ny vahoaka malagasy ny fanapahan-kevitra zay ndraisin'ny fitondram-panjakana momba ny amehana ara-pahasalamany sotra betsaka anao nany hoe fitenenana ary am'izay fanontaniana zay mamelahy raha ohatra ka mba iaraba ny reny ihany koa satria ny fototeny amin'ny teny hoe firenena dia reny raha tsy diso ary dia manandanja goavana zany reny zany zay nahitana masoandro ary ny olo anankiray raha ohatra hoe mitondra firenena ka tsy matsiaro ny renireny dia ohatra ny afa ihany ny fipetraka izay mpitondra izay ka dia miaraba ny reny rehetra manerana nosya sy ny any ivelany amala izay fanontanianao zay zao hoe makasika ny kabary ny Andriamatofilo hoe mamaha ny ara-tsosialy ny vahoaka ve ilay kabary ny filoham-pirenena de nivaliny dia avetrany tonga de ahitsoko ngamba hoe tsy vaolana iny fa karazana hoe tetika izay hoentina ampitony ny vahoaka amin'ireny zavatra miseho ireny ny hatezera ny vahoaka amin'izao fitondrana izao kanefa le mirakla tadiaviny vahoaka zany dia ilay mirakla zay mentefa any amin'ny isaky ny tokony ambaravarana dia ny mirakla ara-tsosialy ny mirakla amin'ny jirama zay tapaka kanefa ny faktira miakatra afaka manao mirakla ny président afaka manao mirakla izy am'zany ny vidim-piainana miakatra afaka manao mirakla izy am'zany fa tsy mirakla ohatran'ireny zany ho tadiaviny vahoaka hoe tonga de vahana vezoko ny teny koa de hoe tsy vaolana iny kanefa ilainy ny vahoaka ilainy ny vahoaka le izy kanefa tsy no vaolana andrasany vahoaka fa zavatra hafa mihitsy am'izay aloha hevitra zay ny angamba ny rosoko bebe kokoa hoe raha ohatra ary iny ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana azo everina ve ny afahany vahoaka malagasy miary ankalalana afaka tsy hoatsy mahitsy be ngamba le fanontany misaotra anao mahakasika an'izay fa mialohany amaliko ny fanontanianao ngamba de apiko kely ny ty ny namana Marcelin nolazaina teo mahakasika indrindra am'le hoe aiza ilay vola be izay nindramina na nitrosaina sy fanomezana avy amin'ny mpiara-miombonantoka hiatrehana amin'ny valanaretina Covid-19 raha ity vola indramina faran'ity zao de marihana fa mandritra ny 2 taona no amerenantsika azy zany hoe nitaranaka fara-mandimbitsika ireo zany de mbola handray anjara amin'ny famerenana an'izany troso zany kanefa itsika zao arakehitriny de sahirana amin'ny fahazahoana valiny amin'ny fampiasana ny vola teo aloha sy ity mbola ho avy ity mahakasika ny fanontanianao teo ny hoe afaka hiary akalalahana afaka hiary akalalahana tokoa ve fiainan'ny malagasy ve le fanapahan-kevitra am'izao fotoana zao aloha de tsy azo lavina ny hoe tafahitsoka lalina tanteraka am'izay lafiny fahatran'izay ny vahoaka tsy afaka ny tonga de hiazakazaka tsika ao anatin'ny hoe tena fahafahana miary tanteraka fa tsy maintsy mandeha ambaratonga izy io satria na ny vola enti-manana azy ny anivon'ny tokantrano tsiray avy mety anamafy an'izay namana rehefa aveo de maro amin'ny tokantrano anke am'izao fotoana zao ny andry fananana kely tao aminy namidy ireo orinasa-panjakana ary de hitatsika ny fitarainana maro samihafa raha tsy teny fotsiny aho hoe ny université any fianaratsoa zao io mitokony io ny mpandraraha eo anivon'izany université zany satria tsy mandray karama zareo roa volany zay raha tsy teny koa ny eo anivon'ny secrène any atsiranana zay fo 5 volana enim-bolana tsy mandray karama orinasa-panjakana zany torak'izay koa ny croma 5 volana enim-bolana tsy mandray karama reo olona eo mba hameteza ianareo mpitondra eo amin'ny toeran'ireny ohatra ray-mpianakaviany reny manambady aman-janaka izy 5 volana tsy mandray karama inona no ahafahany mamelona ny ankonany ny tiako resahana zany ao anatin'izay de ny hoe na de ny vahana azy
ny sehatra fiarina zany amin'ny ankapobeny marina raisitsika ny sehatry ny fitaterana aloha de anisan'ny mitondra sehatra lehibe am'izay fivezivezena ary ekonomika eo amin'ny samy faritra zay a fa tsy maintsy mbola mandalo fotoana sarotra ihany tsika na izany azy mbola misy atanatohatra tsy maintsy andanany reny mpisehatra ary ekonomika reny zany zay vao tafaverina amin'ny heriny teo aloha ireny fiarina isan-karazany reny ka tsy tonga de afaka miary araka ny tokony ho izy zany ny sehampiarina tsirairay na de vahana aza avy hatrany ireo sakana na fipetra samihafa zay napetraka teo aloha reny. Ya Andriamato Marcelin mitodika aminao avy hatrany am'izay fanontania zay satria ny raha nambaran'ny filoam-pirenena Omaly mantsy de hoe fitsinjovana ny olom-pirenena ao anatin'ny fiarina na tonga n'ilay famahana tapaka an'izay hoe fiboana izay tsy haiko raha matsapa zao ianareo eny anivon'ny fiarahamonina iny hoe tena ao anaty fahasahiranana le vahoaka malagasy azo heverina ve ny ampiarina ndray ny fiariny tsirairay maloana ty fanapahan-kevitry ny filohan'ny repoblika ty. Ya makasitraka anao am'ilay fanontaniana ny hoe azo heverina hiary ara-dalàna ilay vahoaka dia zavatra sarotra izany. Raha nampiasa fiara le olona anankiray ka nijanona ela be teo le fiara tsy avy hatrany de tonga de azo ampiasaina io fa tsy maintsy misy ny fikojakojana entretien aizany vola anaovana le fikojakojana. Raha ho ampiasaina lay fiara zay tsy vita kojakoja mety hiteraka loza dia mihenahena hoe aiza ny entana vola indra-bola aiza zay ilana le fanampiana ara-tsosialy dikan'izany na ny vahana ara lay fiboana tena tonga de natao ny vahana be mihitsy dia tsy mahavaolana an'ilay vahoaka ary tsy hahatonga an'ilay vahoaka hoe ho tafaverina amin'ny fiarina tanteraka satria miasa ny lohany hoe aiza no ahitana vola hoentina hiarina indray tsy misy ary zay ny ilana an'ilay mpitondra fanjakana. Ndresaka namatsika teo am'ireo mpiasam-panjakana eto zany tsy ny olo-tsotra fotsiny hatramin'ny mpiasam-panjakana dia tratra zay zavatra zay ao ny tsy nandray karaha manadrisana ny 5 volana ao ny 2 volana ao ny 3 volana de inona zany no hoan'ireny olona reny ireto vahoaka madinika inona zany no hoaniny tsy mandray karama izy de inona no hoaniny ao an-trano ao tsy misy ka hovanao le fioboana de mihevitra anao fa hoe zay ny fitsinjovana ny fiarin'ny vahoaka ambiko zany ohatrany hoe fandatsana hoe latsaina le vahoaka efa tsisy hoanina nareo tsy manambola-tsony de vako am'izay de ohatrany hoe misarangorangotra zany le vahoaka am'izao falifaly kanefa ny hoentina hiatrika le fiainana tsy misy dikan'izany ohatrany hoe mananiany any zavatra nataony filoam-pirenena tamin'iny hoe fitenenana hoe fitsinjovana ny fiarin'ny vahoaka ilay fandraisana an'ilay fepetra amiko zany le izy kajikajy izy iny araka ny tenen'ny namana teo hitsinjovana an'lay oeraoeratsoatsy ohatrany efa akaikaiko vita mantsy le kianjany baria eto de io za hoe mety hitsinjovana an'iny ndray ngamba iny fanapa-kevitra iny. Eny ary mbola manodidina zay resaka social resaka hoe fiboana zay any angamba le fanontaniako faramparany satria nisy fanapahan-kevitra zay niteraka savorovory teto andrenivohitra tamin'iny farany herinandro iny atreto moa zany de ohatrany samy miaratso tompon'andraikitra daholy na ny avy eo anivon'ny polisy pirenena ny avy eo anivon'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny gouvernemanta satria tamin'ny maraina prime ministre lehibe ny gouvernemanta laza fa hoe tsy avy amin-drareo zay zavatra zay teo ihany kio ny avy eo anivon'ny polisy pirenena ny ministry ny aty tany de mbola nanamafy an'izay hoe ny fanjakana de mitsinjo vahoaka ka tsy amoaka fanapahan-kevitra takan'ireny aminareo manokana hoe manahoana indrindra fa amin'ny masolom-bavambahoaka anao ahoana ny fahitanao iny satria isan'ny voakasika ny teny itosy teny andranona ohatra misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana zay ary anisan'ny zavatra tena nanaitra tokoa ny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy lasa teo teny amin'ny faritra itosy hita ihany koa zany tany amin'ny faritra commune Tanjombato hita ihany koa reny teny Akadindramamy reny toerana zay nisina endrika somary korotana ireny
de eto moa zany de tiana ny manamarika ny hoe hitantaratra sady a ilay fikorontanany ao andapa amin'ny efandraisana fanapahan-kevitra ary hita ihany koa ny fanoliana andraikitra rehefa misy zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitandro ny filaminana ane no manakirotany satria ny zavatra ny efa nambarany prime ministre tamin'ny fotoana zay fanomezana ny fanapahan-kevitry ny fanjakana moa le isa-tapa-bolana zay tamin'izay fotoan'izay ny prime ministre no ny solotena ny filoham-pirenena tena zava tsara ny toromarika fa ny mpivarotra ny enanivon'ny fokontany a dia hatramin'ny ray oratoandro no afaka mivarotra zany zany hoe tafiditra ao anatin'ny tsena-pokotany ny fivarotana an'ireny sakafo hohanina reny toy ny legioma sy ny sisa ary mazava tsara ihany koa tamin'izay fotoan'izay a ny épicerie zay ahitantsika an'ireo filana andavanandro a dia afaka misokatra mandra-patonga an'izay amin'ray oratoandro zay indrisa nefa ny tamin'ny asabotsy fa nisy tokoa ny mpitandro ny filaminana zay nandrava an'izany tsena-pokotany zany tafiditra ao anatin'izany a ireny sakafo hohanina toy ny legioma reny ary tena mampalahelo ny zavatra nitranga satria nahoana ny sakafo zay amidy eny an-tsena no dakaina na araraka amin'ny tany hosihosena zany efa manitsakitsaka mihitsy a le zo maha olombelona ny mpitandro ny filaminana asa aloha raha ny mpanohatra indray no everinao ambadika reny satria zay moa no resaka mandeha am'izao fotoana zao zay tiako no tsindrina eto hoe satria ve zany mpanohatra am'izao fotoana zao efa afaka mibaiko mpitandro ny filaminana am'izay sa efa tonga am'izany sehatra zany tsika am'izao fotoana zao hoe afaka mibaiko mpitandro ny filaminana mpanohatra fa mino marimariny zay fa baiko no azon'izy ireny a de aoka mba hisokatra ny fanadiadiana mahakasika ny hoe iza le olona tompona andraikitra na me baiko mitandro ny filaminana fa tsy anaonao foana an'ireny izy fa misy baiko azony eo eny ary andriamatoa sy nymbavambaoka ivadika kely atao amin'ny andriamatoa marselay angamba amin'izay fanontania zay ihany fa tiako amafisina kely hoe azadino ihany keo fa ny préfecture-na Antananarivo de nanamafy fa tsy nanome baiko ny mpitandro filana mihitsy a mpitandro filaminana mihitsy a tamin'ireny zavatra nitranga reny mba fahitanao azy amin'ny maha-olo-tsotranao hoe manahoana reny nitrangan-javatra reny indrindra fa eo amin'ny resaka hoe fandraisana fanapahan-kevitra ry izy ngamba ohatra ny fandraisana fanapahan-kevitra kilalaka le izy tsy haiko hoe kilalaka sa salegy sa inona satria mampatsiaro andreny fanapahan-kevitra teo aloha reny e raha taditsika ny mahakasika ny fanakatonana ny aino amanjery de aveo ny embotra de teo koa le resaka vidin'ny lavanila de ve sasany hoe bourillon io tsy tena izy io fa mbola de tamin'iny misy maro nisy blague zay tao amin'ny réseaux sociaux tao hoe tsy tena izy zany le fanapahan-kevitra misy signa cacher misy tranakoroa tsy tena izy zany le taratasy iny sao de mba tsy tena izy koa raha le ministre ka eto koa zany de mampametra-panontaniana ihany koa hoe ireto polisy reto a de manana ny ministre zay mify azy de ozy le ministre hoe tsy avy ety amiko ny baiko de avy azy ary le baiko sao de tsy voafen'le ministre ntsony ara lay polisy zay eo ambany fahefana ka indramiko le blague ao anatin'ny réseaux sociaux tam'le mahakasika le ministre anankiroa iny hoe sao de mba tsy tena ministre ny polisy ara io mampametra-panontaniana zay zavatra zay fa iny zavatra iny zany a de tena profo mitoaka amin'ny tenda mihitsy hoe efa azo lazany hoe mitsongoloko angamba le fitondrana satria raha tsy ny mpitarika ntsony ary ny nanome baiko ao ny premier ministre zay nanamoaka communiqué hoe tsy avy ety amiko iny ao ny ministre ny tany tsy avy ety amiko iny ao ny préfet de police tsy avy ety amiko iny ao ny ministre ny filaminana anatiny tsy avy ety amiko iny le policier ny farany ambany zany no lasa mibaiko am'izao fotoana zao raha olombelona zany a dia mitovy ny fatorian'ny fani anareo me fantatra fani ny fani mitsongoloka mitongony ny any ambony de lohany ny any ambany de ohatran'izao ty fitondram-panjakana ty de mampatsiaro ny teny honorable député Fidèle Zarapera hoe fanjakana inge tsy mila ongana fa miongana ho azy io e satria efa manomboka miongana lay baiko zay nga manazoko avalanazy
fafana maneho hevitra satria somary niteraka resabe ihany zay resaka hoe fafana maneho hevitra iarahantsika na hita andre matosolombavambahoaka fa nany filoha maro karahavalomanana aza nandeha ny tsena de nisakanana mpitandro filaminana intelo teny andalana ny alaveny ambodratrimo iverina ho aty Antananarivo. Ny fantanina mipetraka de hoe manahoana ny fahitanao an'izay resaka demokrasia zay hoe tena mipetraka ve satria ny filoham-pirenena antsika moa manamafona hoe za demokraty tsy mipetraka ny demokrasia eto Madagasikara mazava be zany amin'ny hitatsika ny hoe ny faniriny ireo ministra maromaro anakatona hainao manjery araky nylazainy namana teo raha ny hainao manjery zany tompoko ny akatona efa noraisinareo mpitondra am'izao fotoana zao ho fahadisoana nataon'ny filoha teo aloha zany de averinareo am'izao fotoana zao afa mba mandray lesona ve mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao satria fantatsika tsara fa io filoham-pirenena am'izao fotoana zao fony izy mbola be ny tanàna de anametraka natsony hoe kianja ny demokrasia move le kianja am'izao fotoana zao tena kianja ho an'ny demokrasia marina ary efa nambarany filoha Ravalomanana tiany hoe rehefa tsy omenareo toerany zay de mety hoe ny atsena mety hoe ny andalana mety hoe ny amin'ilay toerana zay nanakanana hatram'izay rehefa tsy omenareo toerana ny mpanohatra ilazany heviny lalam-panorenana mazava tsara ao amin'ny andinin'ny fahafolo mame an'izay fahalalahany zay fahafahan'ny olona maneho hevitra fahafahan'ny olona mivezivezy amin'ny taniny sy ny sisa eto moa de amafisiko fa ho tamin'ny asabotsy lasa teo misy ny mpanao gazety zay voasakatsakana tsy afaka ihany koa nanao ny asany amin'ny mahampanao gazety azy nefa zany mpanao gazety zany a de afaka manao tsara ny investigation na ny atsotsika hoe fitsikolovana any zavatra zay mety mitranga eny anivon'ny fiarahamonina raha nanao ny asa saika andravatsena na anakirotana an'ireo tsena n'ireo tatsaha ny mpitandro ny filaminana teny akadindramamy teny a dia nosakanana ny mpanao gazety a tsy aka horonatsary an'izany fihetsika mpitandro ny filaminana zany ary norahonana mihitsy ara hoe fafao ny ao anatiny iny fitaovana zay fakatsara iny raha tsy zany a dia andray fepetra mahakasika amin'azy aiza ho aiza ny fametrahantsika ny tena demokrasia eto Madagasikara fa aminay de tena mandringy zany raha ny eo anivon'ny fitondrana de afaka miteny na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona ary mampiasa ny anao manjery mpanjakana fa ny ty anivon'ny fanoerana mandraky ty androany tsy mbola nahita olona tety anivon'ny fanoerana ka nahazo minitra vitsy tao anatin'izany hainao manjery mpanjakana zany ary io nangatahana mihitsy amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao apetrao tsara ny sata amin'ny fiain'ny mpanohatra zay mbola ho resantsika moa na tsy priany rehefa aveo a mba hahafahan'ny mpanohatra mitondra an'izay fanehoan-kevitra zay ary tadio tsara fa ny fisian'ny mpanohatra sanatrian'ny vavany hoe andeha hanonga-mpanjakana fa vao maky aza fitaovana anankiray ahafahan'ny eo anivon'ny fitondrana mijery sy manitsy ny lalakalehany zay hita fa hoe raha misy sendra solafaka de averina amin'ny lalana tokony ho izy tokony isotra mpanohatra ara mpitondra am'izao fotoana zao satria raha nahatsikaritra itsika ireo zavatra rehetra zay nolazain'ny mpanohatra tao anatin'ny fandarana miara-manonjange am'izao fotoana zao io novahan'ny filoham-pirenena io midika zany fa misy fahatsapana ihany ao anivon'ny fitondram-panjakana fa misy zavatra tsy mety eto raha ohatra ka ny fanohatra tamin'ny fanapahan-kevitra iny no niraisiny tamin'iny kabary zay natao no maly iny Andriamatoa be ary ny Rina Marcelin nahita an'ilay vaovao zay nivoaka tamin'ny farany herinandro iny resaka faneho-kevitra no resantsika eto a manahoana ny fahitanao an'izay resaka hoe olo-pirenena maneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena tady avy ty fitondrana ty zany a izy ihany no afaka miteny am'izay tiany anaovana azy tambatambazany voninkazo zany ny olona mba tsy haneho hevitra zay ny amiko ny dikan'le hoe le kianjan'ny demokrasia navadika parka botanika satria voninkazo ma tsy nobetsaka ao
de hoe tambatambasako voninkazo a ireto olona reto a ohatra ny ataony amin'ny kabariny isan'andro a mba tsy hanio hevitra dikan'izany de zao tadiavin'ity fitondrana ty zany a tena hoe ho akombony tanteraka ny vavan'ny olo-pirenena fa zay tiany atao no atao zay tiany tenenina no tenenina zany zavatra zany a dia mifanohitra amin'ny voalazan'ny andininy fahafolo ao amin'ny lalam-panorenana zay ireo ihany no nandaniny lalam-panorenanareo tamin'ny 2010 raha tsy diso a ireo no nampandany azy fa am'izao fotoana zao a dia ireo indray no mitsipaka an'lay voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ka fitiniko ny resako tena vohitsakitsaka ny zo fototry ny olom-pirenena amin'ity fitondrana ity ary zany zavatra zany a dia tokony ho toerina fa fahefana avy amin'ny vahoaka io ampelantanana io kaoka hiverina amin'ny vahoaka izany fahefana izany a fa tsy ho lasa ho bodony olo tokana ka ho lasa sanatria ho lasa dijadony ka dia toerina marindrano izay fanitsakitsana demokrasia zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany mbola manodidina zay resaka hoe fanehokevitra akalalana zay ihany angamba ny fanontaniako alohan'ny ivadiako am'le resaka satan'ny fehiny mpanohitra hoe azo everina ve zany ny afahany malagasy any hevitra raha izao zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao amin'ny fomba ahoana ny afahana manao an'izay zavatra zay mahitsy be ngamba le fanontaniako sarotra aloha le izy tena sarotra satria zaho zao miresaka amin'ny namana mpanao gazety tompona radio dia misy fepetra hoe zao tsy azonao tenenina zao tsy azonao tenenina satria maninona raha vao miteny iny zavatra tsy azo tenenina iny ono a dia tonga dia akatona ilay radio na ilay télé araka ny voalazany honorable député teo a dia magaga fa tsy mahay mandray lesona ty fitondrana ty satria ny fanakatonana hainao manjery a no natonga ny etsiky zay ny notarihany io filoham-pirenena io zay filoham-pirenena am'izao fotoany tamin'ny taona 2009 fa magaga izy indray a no manao an'izay fihetsika zay zay no ampangainy fa diso teo aloha de lasa marina amin'ny ankehitriny ka raha ohatra ary ka ny filoham-pirenena no ataotsika hoe fitaratra filamatra azo alaintahaka de za mitodika amin'ny vahoaka diso ve ny vahoaka raha ohatra ka hakatahaka ny natao ny filoham-pirenena mitondra am'izao fotoana io tamin'ny taona 2009 raha zao fanagejana tao zao no mitoy diso ve ny vahoaka anjaratsika tsiraray ny mamaly an'izay eny ary ivadika amin'ny resaka satan'ny fehiny mpanohitra angamba ndre matosolombavambahoaka eny mbola mifandray am'izay resaka zay ihany a hoe ny satan'ny fehiny mpanohitra mbola tsy tafapetraka hatramin'izao a mbola tsy nampiarina moa zany hatramin'izao ny zava-misy anefa ianareo eny anivony anteny mera-pirenena ohatrany tsikatra ivahoaka madinika ihany hoe ohatrany titena zany ianareo solombavambahoaka satria raha vao ohatra ka misy lalàna metimety aminareo de anaovana tolo-dalàna de laninareo ao anatin'ilay resaka hoe maro anisa izay lalàna na tolo-dalàna ataonareo samy eny anivony parlementaire zay ny fantanina mipetraka de hoe ahoana marina ity resaka satan'ny fehiny mpanohitra ity a satria ohatrany hoe nailika ny mpanao politika aty ivelany fa ohatrany koboninareo samy ao anatin'ny parlementaire ilay lalàna ya misaotra anao nameraka an'izay fanontaniana zay ary tena raharaha mafana ao anivon'ny anteny mera-pirenena moa sy ny anteny meran-doolona ty lalàna mikasika ny satan'ny fehiny fanoheran'ity saingy ety ampiandohana aloha de tiako ny manoritra mazava amin'ny zavatra ny teneninao teo hoe to zay mampetipety anareo solombavambahoaka de iny anareo fa mandany lalàna sy ny sisa mariako tsara fa eo anivon'ny anteny mera-pirenena dia misy a ny solombavambahoaka zay miaradia amin'ny fitondrana na le atsotsika hoe maro anisa ary misy kosa ireo solombavambahoaka izay aty anivon'ny fanoherana zay mazava ho azy a ivondrona ny antoko politika vitsivitsy fa anisan'izay
ny antoko tiako Madagasikara zay ahitantsika an'ireo solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara reo ka nisoritana taony hoe mampiasa ny maronisa ny fitondrana am'izao fotoana zao ka mampiditra indray zany a lalàna vaovao a de tsara no mitondra fanazavana ho an'ny vahoaka malagasy voalohany a mahakasika ny lalam-pandroenana aloha hoe manaraka ny lalam-pandroenana ve seken'ny lalam-pandroenana isy ny fanoherana eto Madagasikara de amafisany zay a ao anatin'ny lalam-pandroenana tompoko a amin'ny 1/4 ao amin'ny paragraphe fahaenina sy ny fahafito a dia mamaritra tsara an'izay resaka fanoheran'izay eto Madagasikara tsy maninona ezahantsika vakina izy hoe aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vondrona politika mpanohatra dia manendry ny lehibe ny mpanohatra raha tsy misy ny fifanarahana dia ny lehibe ny vondrona politika mpanohatra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin'ny latsabato no heverina ho lehibe ny mpanohatra de mbola toizany zay ny sata amin'ny fiain'ny mpanohatra sy ny antoko mpanohatra ekeny ity lalam-pandroenana ity sy manome azy indrindra ny sehatra ahafahany aneo hevitra dia faritana amin'ny alalan'ny lalàna nisy tokoa ny lalàna mifehan'ny ny antoko mpanohatra sy ny fanoherana teto Madagasikara zay tamin'ny taona 2012 zay mitondra ny larana 2011-013 efa somary lantsika tsenjery moa izy io satria de miverimberina tokoa ty resaky ty tsindriko eto fa ny nandritran'ny fitantanana ny tetezamita zany a no nandanina n'io lalàna io zany hoe ny congrès ny tetezamita sy ny conseil supérieur de la transition na ny filan-kevitra ambon'ny tetezamita nandany azy a tamin'ny fahafito amby folo ny volana o sy ny fahavalo amby folo ny volana o 2011 zany a no nanaovana an'izay fandaninana zay lalàn'zay fampiasana fotsiny ihany a lay atsona hoe maronisy eo anivon'ny andrim-panjakana ka terena fotsiny zao hoe tsy metimety aminay ty lalàna teo aloha ty a de andeha ty lalàna ty a no atao zany anefa tompoko de tiako ny manambara fa mitarika atsika tsikelikely makany anjidijajony zany satria nahoana rehefa tsy metimety amin'le mpitantana zany ny lalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena de ka manana maronisy izy dia tsy eritseretiny tsony zay mety ho vokany fa ataony arak'izay itiavany azy ny lalàna hitondrana ny tany sy ny firenena raha nandray any récépissé teny anivo ministeran'ny atitany zay tamin'ny 15 ny volana jolay taona 2014 anisan'ny teny mihitsy ny tenako tamin'izay fotoana zay ny récépissé nomenanay ane tamin'izany fotoana zany de zao tsara ny voalaza hoe récépissé de la déclaration d'opposition d'un parti politique en application de la loi 2011-013 portant statut de l'opposition et des partis politiques zany hoe nianga tamin'io lalàna 2011-013 io nanomezana ny atoko tiako Madagasikara ny récépissé manambara fa izy tokoa de anisan'ny atoko mpanohatra eto Madagasikara ka mahitsy ny teninay tsy isy zany ary tsy ahitan'zany zany tsika hoe solombavam-bahoaka voafidy avato anatin'ny antoko tiako Madagasikara ka andeha hisalotra ny hoe lehibe ny fanoherana eto Madagasikara légitime sady légal ny mahalehibe amin'ny mpanohatra amin'ny filoha Marc Ravalomanana de aoko tsika tsy ifandrebireby fa aoko tsika samy ifanaja amin'izay lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka ametraka ny fanapahan-kevitra ihany koa zay raisiny zany fitsarana avy momba lalam-pandroenana zany mba ho fanapahan-kevitra tsy azo ivalozana satria de zavatra tsotra ny nangatahany didy fampiarana zavatra hafa no aseho an'reto mpitondra fanjakana reto indray am'izao fotoana zao ary tsy zay mahafinarinaritra anao akory no atao eto amin'ny tany sy ny firenena fa zay mahasoa ny vahoaka malagasy misaotra tompo eny lavalava iazy fanazavany solombavam-bahoaka zay fa somary verena kely any zay rehefa avy eo fa ivadika kely ato amin'ny Andriamato Marcelin angamba manodidina zay resaka satanfeny mpanohitra zay satria nokobon'ny fitondram-panjakana ho anazy samirery ao anatin'ilay parlementaire ny fanoherana eto Madagasikara ho anao ianao zao manao faneho-kevitra ara-politika ianao raha teo mpisehatra politika ahoana ny fahitanao an'io lalàna io zany zavatra zany
mampametra-panontaniana zany zavatra zany ka am'izao fotoana zao zany a dia tokony mailo ny mpanao politika rehetra tokony mailo a ny vahoaka satria efa mipetraka ny jadona amin'ny vahoaka madinika araka reny zavatra hitantsika miseho reny mipetraka koa ny jadona eo amin'ny antrim-panjakana tsiraray ary efa teneniko teo hoe ao amin'ny anterimeran-doolona tsisy mpanohitra aho ho avy koa teo ao amin'ny anterimeram-pirenena tsy hisy mpanohitra koa aho ary ny ao amin'ny ACC araka ny voalazany hita eo amin'ny réseaux sociaux a de ohatrany hoe kitranao trano koa hono ny ao ka dikan'izany a dia lalana hitondrany le fanjakana ho amin'ny didijadona tanteraka sy fanjakan'olo tokana izao zavatra ataon'ny fitondrana izao amin'ny tinoka azy de izao zareo ihany no nandany ny lalàna io fa rehefa tonga am'izao fotoana zao a dia zareo ihany koa no manova azy zany hoe raha azoko tsara zany a mila tsiny raha miteny an'ity voambolana ty satria zay zavatra nitranga tamin'ny 2009 fanonganam-panjakana ange no nitranga tamin'ny 2009 ka izy reo zany dia nanana eritreritra hoe hipetraka ho atoko-panotra ho mpanonga-panjakana foana dia natao iny lalàna iny de mba hazo vahana zareo ary raha tsy diso tsy ho raha diso a fa mety tamin'ny fitondrana filoara jonary mampianana mba efa nikasana nonga-panjakana izy fa mety tsy tafaboaka ny calcul de am'izao fotoana zao reny amin'ny fitondrana de lasa nazivahana lay mpanohitra amin'ny lalany ny lalàna ina dia novahana indray le izy toy izy hoe kilalao-njaza ve le fanaovana lalàna de hoy zao hoe rehefa tsy zaka le fitondrana de tokony fahendrena ny asa raha mety ty teniko ty fahendrena ny mametra-pialana zay ngamba ny azoko amin'ny tinana azy eny ary mazava be zay resaky zay misy anapina kely daoary amma zay andraikitra mahasolombavambaoaka zay hoe mpanao lalàna no ijoroana ankehitriny no hoe mbady nio tsara ihany ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena fa lasa imezan'ny olona tsika na eto toerana na ny ivelany am'ty fomba fanao izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ity fa tadio tsara fa niendrika sala am'izao raha ataonareo amboletra eto amin'ny tany sy ny firenena de manosika makany amin'ny fanapara-pahefana ary ho tonga any am'didijado ntsika raha-pitso ravakapitso zay tsika vao tonga saina hoe ay ve ty herisetra atao lava na ty amboletra lava atao eto amin'ny tany sy ny firenena tya zao ny vokany tsisy malagasy teny tsony eto raha-pitso ravakapitso any ambany voatra zany aneny tsy fanipalemana tena mizaka ny tseranytapahako kely ndre matosolombavamboaka satria horesantsika ny resaka sosialim-bahoaka sy zay resaka hoe tsy fandriam-palema zay rehefa aveo fa melohan'ny ivadiantsika am'izay loha hevitra zay angamba tiako mafisina kely ny makasika an'izay resaka hoe fandanina lalàna iny anivony anteny miram-pirenena zay satria raha pitso angamba raha tsy diso no olanina sy ndalo iny anivony anteny miram-pirenena ndray ilay lalàna makasika ny resaka zo-pirenena teraka resa be iny anivony fiarahamonina andre matosolombavambahoaka tsy haiko raha maheno an'izay aloha nareo raha tsy maheno an'izay nareo fa ny zava-misy zany de hoe miteraka resa be ny fanomezana zo-pirenena ho an'ny teratany vahiny eto amintsika ty inona marina tena ho ambadika zay zavatra zay manahoana ihany ko ny position anareo solombavambahoaka tiky Madagasikara manoloana ny lalàna io teny fony no apetrako ny hoe aoko tsika solombavambahoaka andinika tsara fa fantatsika tsy miafina amitsika ny toejava misy eto Madagasikara ataon'ireo vahiny amin'ny fanjakazakana amin'ny lafiny maro tsy ny amin'ny lafiny ara-tany ihany fa maro fa ny ara-tany aloha tena lasibatra io aloha zany lasibatra ary ny vahoaka malagasy ara tena ngamba de tsy misy
tany ipetraha tongotra tsony raha pitsoravakapitso raha mitoy zao raha zao ka ny azy zany tiako sitomana ny saintsika de hoe aokotsika andinika tsara mahakasika an'io lalàna mahakasika ny zoupireny fa tsy iazakazahana hoe ampiasaina indray a atao fitaovana ny hoe solombavam-bahoaka maro anisany anivony any teny meram-pirenena fa any ivelany arany hoe any Eropa ohatra de natao mihitsy a ny fitsapakevim-bahoaka mahakasika an'izany fa azona zoupirenen zany ka mba tsy ho tefo maika re tompoko dia mitarika ny saintsika solombavam-bahoaka mba handinika tsara ho anay eo anivon'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara de fa mazava ny resaka tsy andany an'io aloha zay satria fantatray a ny loza izay mety anjoany ty fireneny ty raha pitso rafakapitso raha io lalàna io no atao aterisetra eto amin'ny tany sy ny firenena ho anao manokana maolo-pirenena tsotra anao fa hitanao an'izay lalàna zay hitatsika miariary ny karazana hoe ataontsika hoe etraketraka ataony re vahiny zay mahazo ny vahoaka malagasy amin'ny faritra zay misy azy hafa na ny eto Antananarivo na any amin'ny faritra dia hita miariary zany fanjakazakana amin'ny lafiny rehetra amin'ny sehatra rehetra zany resaka tany zany moa dia misy an'izao hoe olona nipetraka teo hatramin'ny dadany dadabeny a de tonga de ngotana maina zao a de le vahiny no miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana mirongo fitaovam-piadiana de manarama vady tany a de tonga de miala tsotro zao a ilay vahoaka madinika zay nanamainto milaly an'ilay tany lay vahoaka madinika tsy manana hoentina miady na de eo amin'ny première instance sa tsy ananany moyen ka iza moa ny atongavany any amin'ny cassation dia mionona mitaraina ilay vahoaka madinika ka raha izany vahiny zany re tompoko ndo omenareo solombavam-bahoaka zoupirenen malagasy de inona ny zavatra hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ity mialatsiny a mety ny mamako na mety ny papanareo na mety ny hanadanareo na mety ny tantrinanareo ane no tratran'izany any ambany votrany kanefa dia ianareo solombavam-bahoaka no andehan-dany zany lalàna zany tena miangavy tena milelaka ny faladinareo raha azo atao zay aokare tompoko mba tsy ho laliana io lalàna io somary fitipitinytsika kely ihany ny fanehon-kevitra satria efa miazakazaka be ny fotoana tsy ambadikatsy ny teknisiany efa manorotonomarika fa mandroso alina ihany ny andro a ny fantaniko manaraka mahakasika an'ilay resaka sosialim-bahoaka sy izay tsy fandriam-pahalemana zay a aminareo manokana ato amin'ny andriamatoa solombavam-bahoaka angamba hitodika kely satria anareo isan'ny mpanao lalàna mandinika ihany koa ny teti-bola-panjakana asipanytsiny amin'izao fotoana izao a ny fantanina petraka hoe inona ny tena olana ho an'ny fitondram-panjakana am'ty resaka sosialim-bahoaka ty satria na ny vola ho ampiasaina ao anatin'io aza nampidin'ny fanjakana tsy lahara-pahamehana ve ny fahitanareo an'le izy sa le fanjakana mihitsy no tsy mahafantatra hoe tia ny tokony tena mahatsara ny vahoaka mahitsy be ngamba le fantaniko andriamatoa solombavam-bahoaka ao anatin'ny adevitry ny commission na ny vomera misahana ny fitantanam-bola na ny commission finance dia anisan'ny adevitra zany ary hitatsika tamin'ny aile fiteo aloha de hoe nahidina ny teti-bola ho tantanany ministera amponina nahidina ny vola tantanany ministera amin'ny fambolena nahidina ny amin'ny ministera fanakarina kosa ny an'ny ministera ny sport fanatanjahantena hitanao am'izany hoe tena hitantana firenena ve tsika tsy mandano hoe ilainy zany fanatanjahantena zany saingy raha ny vanim-potoana misy atsika ao anatin'izao fotoana zao a de amiko tsy lahara-pahamehana ny fiazakazahana manao an'ireo fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ireo fa azo atao tsara ny manao an'ireo a rehefa milamina ny tany sy ny firenena tsy niko kely ny mahakasika any hoe manahoana ny lafiny ara-tsosialy mponina tena
minitsy mijery ve le fanjakana matony tetibola mifandrify am'izay tsy mijery ny lafiny ara-tsosialy zay de minimikipy angamba le fitondram-panjakana am'izao fotoana irasantsika zao moa dia mbola tsy tonga ny anivon'ny anteny meram-pirenena ny volavola tetibola fantsina zany na ny LFR ka tsy mbola afaka loatra mamelabelatra amin'ny hoe aizany niakatra ary aizany nidiny ary io moa de ahina ihany koa ny tsy fahampin'ny fotoana zay andinihana an'izany indray eny anivon'ny anteny meram-pirenena ka hanao amboletra indray sanatriany vava ny eo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny hoe manana solombavam-bahoaka maro anisa dia andany an'io lalàna io ao anatin'ny fotoana fohy izay tsy voahevitra akory ny atsipriany zany tetibolam-panjakana zany zany no anaovana antsoavy eto amin'ny ministry ny fitantranam-bola mba alefaso angana re toko makasika an'io volavolan-dalàna mikasika ny tetibola io de asympantsiny io mba hanana ny solombavam-bahoaka fotoana tsara andiniana azy am'izao fotoana zao ara moa de tiana ihany koa no misitona ny saintsika hoe anisan'ny nangataka ny anaovana fivoriana ifanatrehana ny solombavam-bahoaka aty amin'ny fanoerana indrindraindrindra ary nisy ihany koa raha tamin'ireo mpomba ny fitondrana mahakasika ny teboka telo zay tena hoe ilana adevitra eo anivon'izany any teny meram-pirenena zany de ny mahakasika ny tetibolam-panjakana mahakasika ny fivoriana mikatotrano zay ilain'ny solombavam-bahoaka zany arakaraka ny toedrara-pirenena zay mitranga ary ny farany de mahakasika ny fifidianana an'ilay vice président ny faritany ny Thomasny kanefa zay mbola iverana kely le tenin'ny namana Marcelin teo le hoe manao salegy fe sa manao kilalaka ozy izy satria nge efa eritrery tsara androm-panjakana eto nyresaka efa lany tao anatin'ny fivorim-be fa ireo teboka telo ireo dia anaovana fivoriana ifanatrehana na hoe présentiel andro vitsivitsy tateariny asa nahazo baiko avany indray ireto solombavam-bahoaka mpomba amin'ny fitondrana tena napakevitra indray fa visioconférence atao amin'ny alalan'ny ampitaindavitra na ny visioconférence ny fivoriana rehetra isan'izany ireo teboka telo mitsirika tereo etiko iresahana aminareo zany fa zany no endriky ty fitantanana ny ty raha-pireneny teto mitsika mampalahelo de mampalahelo tokoa ny toe-javatra sala am'izany ka raha mahakasika an'izay lafiny ara-tsosialy resahanao zay dia miandry ny fahatongavan'ny tetibola eo am-piaratananay zay vo afaka tena mameny atsipriany mahakasika ny hoe aizany niakatra ary aizany nidina ary tena mitodika makany amin'ilay atsona hoe fiarina raha toekarina tokoa ve satria niandrasany vahoaka netsotre de hoe inona ny pakadiny fitondram-panjakana makany am'izay atsotsika hoe relance économique zay na ny hoe ny famerenana ny ara-toekarenany ty firenena latsaka katereny ty ka andrasany zay satria anisan'zany ny tetibolam-panjakana ahafahan'ny solombavam-bahoaka tsirairay mahita taratra hoe tena manana an'izay vision zay ve ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao sa mbola lany andro any amina lafiny oeraoera ny fotodrafitrasa ihany mialatsiny am'izay zavatra zay fa zay moa no fahitatsika amin'ny zava-misy am'izao fotoan'izao farany resaka kely mahakasika ny fandripahalemana tsisy zay tsy mikaikaiky am'izao fotoan'izao ary apatsiahy eto hoe raha nisy ny fankalazana ny fetim-pirenena teo Mahamasina andre mandeha de anisan'ny nampiterainy zany fitondrany zany fananana fitaovana ary fomba iatrehana amin'ny dalo démonstration be mihitsy atao hoe démonstration mihitsy ny natao tam'izany fotoan'izay ary tam'izay fotoan'izay anatadiditsika de hoe mananytsika drone mananytsika hélicoptère mananytsika fiara mifono vy sala amreto ny fanamina zay nentin'ireo mpitandro filaminana nanao maty tsara dia nisy tena nahavarina ny malagasy mihitsy hoe fangahany anatin'ny tamy miaditsika zany ary tena iady amin'ny dalo tokoa ty fitondram-panjakana ty nana tena an'izay ny vahoaka malagasy raha na eno a ny kabarin'ny filoham-pirenena omaly de somary alahelo ihany satria zao ny zavatra nitranga raha nisy ny fametrahana n'ilay toby miaramila tany faritra atsimo iny dia andro vitsy taorianan'izay de naseho an'ireo dahalo ireo ihany koa ny heriny am'izay lafiny tsy fandripahalemana zay raha ny vaovao ray aloha hatreto de ny hoe manodidina ny 300 sy arivo ny omby very raha ny kabarany fa ny filoham-pirenena omaly
toy zay raiky amby 50 izy ny omby tafaverina ary io raiky amby 50 io a izy tsy niteny an'le 300 very fa le raiky amby 50 tafaverina no namaky azy ohatrany hoe tembola any eo amin'ny malagasy izy fa mahavita tsara an'le sehatry ny fandriam-pahalemana firy ny elanelany zany isa zany 50 seriva nge zany ny ombombola tsy te zay ve ny reharehan'le filopirenena fa tena mahavita ny sehatry ny fandriam-pahalemana ampitandro filaminana eto Madagasikara mampalahelo fa tena mijaly ny voaka malagasy ary tsy ny teny akory ary izy maly raha natatidy a amin'ny hoe mba mahakasika an'ireo faty olona nisy malagasy maro nge maty tao ny olotsotra raha sy diso manodidina ny 20 ary ny mpitandro ny filaminana to hoe eo amin'ny roa teo angamba raha sy diso ary ny trano manodidina ny 300 may abibina tsiroa matana nge zany zavatra ny trano zany aiza ary ny fampiasan'ny fitondram-panjakana reo fitaovana ary fombo reo ka ahafahana mamerinangana ny omby very sy ahafahana ihany koa manambotra ny reto dalo reto satria napetrakintsika tsara fa hoe tsisy an'izany omby very zany tsony ahafahany pison'ombo no ahitana azy ary hita ny lalana zay alehany a ary mora ho ampitandro filaminana hitany amin'ny satelita sy ny sisa aiza zay le hoe fampanantenana pokaty ho atsika voaka malagasy eny azy Andriamato Marcelin mahakasika an'izay resaka sosialim-bahoaka sy ny tsy fandriam-pahalemana zay ny resaka sosialim-bahoaka dia zao fitondrana zao de tsy manana pakiady mihitsy hoe manokana mahakasika ny sosialim-bahoaka fa ny paikadin'ny fitondrana dia ny ampifalifaly ny maso am'ireny kolera orange reny amin'ny fotodrafitrasa zay ataony isam-paritra dia mahita an'iny le vahoaka dia ny maso ny ravoravo a fa ny kibo ny kepaka satria sady efa naiboka tsy navelany asa tsy navelany tady vola dia mbola tsy mipetraka ihany koa ny paikady mahakasika ny sosialim-bahoaka fa ny zavatra zay everina fa tsy laharam-pahamenana tsy priorité no atao le fitondrana tsy an'ty fitondrana tsy mialatsiny ampy miteny an'izay mialatsiny Andriamato filoha fa angamba mety hoe sao de tokony jerenao anatin'ny dictionnaire larosy na robert ny dikany teny hoe priorité sy ny urgence hein sao de tokony jerena le izy fa na le zaza T5 ara mafantatra hoe tsy ny ty fitondrana ty ny manavaka ny priorité sy ny urgence tsy fantany ka re fototrafidrasa reny za tsy manao hoe tsy ilaina reny fa amin'izao situation zao ve io zany mitovy lay raim-pianakaviana raim-pianakaviana noana le zaza ao an-trano dia nandeha nivarotra ny fananany izy de ve le fananany iny nandeha nividiana ny bisikleta vidiana ny bisikleta de le zaza ao an-trano nefa mosary zay zavatra mitranga am'izao fotoana zao kanefa raha tokony izy de hoe namidy le fanana atao an-trano de nividianana sakafo zay ny zavatra tokony izy ka am'izao fotoana zao zany dia tonga am'lay oabolana hoe rehefa nona ny kiboa dia mivezivezy ny fanahy ary zay fanahy mivezivezy zay Andriamato filoha dia miafara amin'ny fahatezera-mbahoaka zay satria le sosialim-bahoaka de tsy mipetraka mihitsy ary zay fanahy mivezivezy zay no mampita ay amin'ny resaka tsy fandriam-pahalema fa no bolana malagasy de miteny mazava tsara hoe aleo maty rapitso to zay maty androany ka rehefa nona le vahoaka mosary izy dia za tsy manome vana ny mpangalatra sy ny mpangaro-paosy fa io abolana io a no mampirisika lay vahoaka zay somary fofofisainana lasa mandeha mangalatra satria nona ny kibo toy izy za hoe tokony ho jerena
jesosy salim-bahoaka zay kanefa zavatra mipetraka de zao mbola ho antenaina hahavitany zany ve izao fitondrana izao rotona sy tapany nitondrana kanefa dia izao latsaka anaty lavaka mangitsikitsoka zao ny firenena sy ny vahoaka malagasy apetraka amin'ny vahoaka zany fanontaniana zany mbola azo antenaina fa atafavoakany zao lavaka mangitsikitsoka zay ny vahoaka zao ve izao fitondrana izao anjaratsika tsiraray ny mamaly azy eny ary tapitra ny fotoanatsika tapitra ihany koa ny loahevitra zay resadresantsika teto ny fotoana moa miazakazaka be a teny fampitinana fohifohy avy aminareo izay nasaina tao anatin'ity fandaranty ary ho an'ny vahoaka malagasy zay mandray atsika sy manaraka atsika amin'izao alina zao mankasitraka mankatelina ho an'ny tompon'andraikitra ny fandarana dinika ary mankasitraka anareo mpiainany koa nanaraka hatramin'ny farany raha nisy ny teny zay mety nana fotoana zay mety nampalahelo indrindra ny amin'ny fitondrana eo amin'ny mpitondra dia mamela ay anareo aoka ny hevitro no arina fa ny tena kosa azarina sao de sanatria mivoaka eto dia misy hémorrague miambina ao ivelany eo aoka mba tsoa am'izany tsony kosa fa dia ataovy trafikena me mahery ambava mitsako ampomeritrehitra ataovy ohatra ny voankazo zay mamy atelomy fa ny mangidy alao iverina atiabo makasitraka makatelina finaritra tombokola finaritra tombokivavy Andriamatoa Sombavambao ya dia isorana moa ny namana Andriamatoa Marcelin ara ny adevitra tito ary atao hoe zava-dehibe zay dinidinika nataontsika zay tsy hita moa fa de ny mahasoa ny firenena no katsahana ary atao hoe miainga avy amin'ny feoan'ny vahoaka teny fotony avokoa no nentsika amin'ny raha mianaka tito isorana lehibe anao ary isorana ihany koa Andriamatoa Germaine Menjanahary nitondra an'izay famakafakana arakevitra teto zay ao ihany koa isika teknisianina izay mikirakira amin'ireo vata maro-bokotra ankatelemana no atolotra ho an'ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana hatramin'ny farany ety ampamaranana dia mametraka ihany ny tenanay ny hoe sady mamaly angamba ny apahan'ny fanontaniana zay napetraka ny rahalahy teo de hoe tsy misy antenaitsika itsony raha izao fitondram-panjakana misy zao fa aoka itsika vahoaka no andray andraikitra tandrifa etsika tsirairay avy amin'ny fiampiarina sy ny fialantsika na fivoahantsika amin'izao fahasairanana lalina manjony firenen'izao eto ihany koa de amafisina ny fanentanana ho antsika vahoaka malagasy amin'ny fanajana ireo fipetra rehetra amin'ny fiadinan'ity fiparitahan'ny valanaretina covid-19 ity mino aho fa efa lanitsika tsy anjery zany saingy hafa ihany ny mampatsiahy atsika isa-tokantrano fa tena mbola misy ary mitoetra eto Madagasikara zany valanaretina izany ka ilaina ihany ny mitandrina satria hitatsika reny fa na dia misy ary ireo CTC andraisana ireo marary dia mbola maro ny fahasairanana manjo atsika maro ny fandaniana ao amin'ny sehatra ara-bola sy ny sisa mbola mianjady atsika amin'ireny fiatrehana n'ireny aretina ireny koa dia manentana atsika mba anajatrany izay fipetra zay makasitraka makatelina tompoko nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana dinika ity mankasitraka anareo mirahalahy nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandaran'ity tamin'izao alina izao de isorana ihany ko ianao mpijery sy mpiaino ny fandarantsika hatramin'ny farany mankasitraka ny teknisiana satria atreo no mamarana ny fandarantsika tamin'izao alina izao veloma tompoka aza diny fa misy foana ny fandarana